Nasy-panatsarana avokoa ny endrika ivelany sy anatiny eto amin'ny lampam-panjakana Iavoloha izay ampetrano lanonam-be Rososina andraisana ny filohan'ny Repoblika vaovao sy ireo vahiny manan-kaja maro avy eto toerana sy avy any ivelany. Eo amperiny amin'ny fandrindrana tsipiriany rehetra ny tompona andraikitra Ray Andro Mialoha. Ivohitra ny maha-malagasy eo amin'ny fomba fandraisana satria voahomana ny tanàna. Raha ny fandaharam-potoana voatondro ny zoma 12 Janoary amin'ny 12 ratoandro no amindran'ny filohan'ny Repoblika teo aloha Rajaona mampianana ny fahefana amin'ny filohan'ny Repoblika vaovao Andry Nirina Rajoelina izay tantana indray ny firenena. Ho an'ny sabotsy 19 Janoary kosa ao aorian'ny investiture na ny lanonam-pitsarana ametrahana amin'ny toeran'ny filohan'ny Repoblika vaovao Andry Nirina Rajoelina etsy Mahamasina dia ety Iavoloha ny filoha mivady no anasy ireo vahiny saina rehetra hiara-misakafo aminy amin'ny 2 ora tolakandro. Any amin'ny 3 ora tolakandro kosa dia isy ny fametraha-pialan'ireo mpikambana rehetra amin'ny gouvernemanta ka hanendry ireo mpiara-miasa amin'ny vaovao ny filohan'ny Repoblika. Aorian'izay amin'ny 4 ora any dia andray ireo vahiny avy any ivelany filoham-panjakana maro nanome voninahitra ny lanonana ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Mba tsy hatopotra ny mihono ny vahoaka malagasy dia ho afaka manaraka mivantana ireo fandaharam-potoana rehetra ireo eto amin'ny Vm sy RNM ny rehetra. Izy kosa nefa ny fiara-miasa amin'ny Aino Amanjery Rahavavy amin'ny lafiny ara-teknika. Ny ministèren'ny communication misy zany no niangavy hoe mba hisy fiara-miasa amin'ny privé amin'ny fanatanterahana ny fiainana izay ataony sy ny famindram-pahefana ataony filoham-pirenena teo aloha sy ny filoham-pirenena vaovao dia nisy ny poule na hoe fiara-miasa eo amin'ny TVM, Viva ary TV Plus miaraka manatanteraka n'ilay vidéo na ny fampitana mivantana ho an'ny malagasy rehetra eto Madagasikara ary indrindra mandeha amin'ny satellite, ny canal sat, parabole sy ny sisa. Atao zany mba endriky ny fiara-miasa sahady eo amin'ny télévision malagasy sy ny privé izay mikirakira ny resaka télévision. Efa vonona ihany koa ny lafiny ara-teknika eo amin'izay fampitana mivantana izay.